eto amin'ny fiangonana fanany voninahitra ny tany Masady zay zao amin'ny 12 alina izao ireny herin'Andriamanitra mitranga manasitrana manafaka manova zavatra maro asehonay amin'ny televizionnay ireny tantarainay amin'ny radio ireny hitatsika ao am-piangonana ireny tsy mitranga ho azy fa misy fahafoizan-tena ao satria ao amin'ny fahafoizan-tena no anetsehan'Andriamanitra ny heriny. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra raha tamin'izy teto an-tany manao ny asan'Andriamanitra mandra-parivo ny andro araka ny teniny raha mbola atoandro ny andro izy dia manao ny asany raiko fa rehefa tonga ny alina eny tendrombohitra izy mivavaka eny tendrombohitra izy mandritry ny alina ary misy taona maraina be vao midina dia ny herin'Andriamanitra raisiny amin'iny alina iny mentiny mamakivaky ny tontolo andro indray hijamba miona aminy mahiratra ny boka madio malemy mitsangana fagagana maro no mitranga dia resy lahatra ny olona ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra dia tonga saina nompon'Andriamanitra. Ahoana tokoa moa raha lasa labava raha tsy mamahaolan'Andriamanitra dia inona ny maha-Andriamanitra azy? Iza tsony no antenaina amin'ity fiainana ity raha tsy miasa Jesosy. Maro amintsika nefa no mivavaka tsy mahita ny herin'Andriamanitra. Atorina ianao ty lalana ity ao anatina alim-bavaka izay zao ao an-damosiko ny fiangonana mitady an'Andriamanitra izay amin'ity alina ity mba hahita ny voninahitr'Andriamanitra tahin'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Salamo 7:220 dia milaza mamatonalina no ifoazako hideranao noho ny fitsipika ao marina. Irendray zany karazany olona matory fa mamatonalina izy ny foa Davida iny mba hitany ny herin'Andriamanitra. Fa misy ndray Jakoba nandritry ny alina mandra-pahazava ratsy ny andro dia nitolona tamin'Andriamanitra izy dia ozy izy hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao tsisy hery mitrangatranga ho azy zany fa anaty fahafoizan-tena no mampitranga ny herin'Andriamanitra. Tahintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Pasteur Isidore no resaka tamin'ity. Pipi izy nanomboka tamin'ny larobia lakamisy zoma izy tsy mipipi io dia ndesiko tany amin'ny dokotera dia nameny dokotera fanafody mbola tsy nipipi ihany izy dia hoe andesina verina any aminazy sondina dia tsy ndesiko tsony izy satria hitako le fanafody fa 3 andro mbola tsy mampipi anazy dia ndesiko tany am-piangonana tamin'izay izy sabotsy dia raha fa nametrany le ran'Andriamanitra tanana le zanako dia nipipi izy raha fa nitsofony rano. Ia, nandritra ny efatrandro zany tsy zaza ty no tsy mipipi nizihatra be teto amin'ny andovaniany teto fa zao vokatry ny tenina voditry ny lehilahin'Andriamanitra sady nitsodrano lehilahin'Andriamanitra namototra teny hoe raha vao mandehana mivoaka fa vao mivoaka ianao dia mipipi izy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra sady tsy nisondena le zaza fa nipipi tamin'ny fomba tsy takatry ny heritaona tao aoriana izay manahoana izy amin'izao fotoana izao? Heritaona zay ny tena nandalovany retina zay taminy fa tsy niverina tsony hatramin'izao izy salama tsara. Hatramin'izao dia salama tsara na izy ara miaiva miasa bota mihitsy salama tsara tsy maninona tena milaza hoe salama tsara ny zanako fa dia izay ihany nandrasana iny teny lehilahin'Andriamanitra io. How many snowflakes fall in valleys deep on mountains tall? Would I understand if I'd count? Sabotsy avy zao za manome fotoananao Pasteur Isidore Ndienerina ao amin'ny Maison de la Culture manomboka amin'ny 7 sy sasany maraina fidirana voalohany. Dia raha tara kely ianao dia alohan'ny amin'ny 9 any no tokony hatongavanao. Raha tarany amin'ny 9 somary efa maromaro ny zavatra tsy tratranao nefa midira ihany fa mbola tafiditra ianao. Alahady ndray fiangonana fanany voninahitra ny tany Masaja 20 metatra midina amin'ny lalana mankany Tsararano. Ny alarobia koa amin'ny 12 oratoandro dia any tany Masaja. Rehefa alahady amin'ny 20 fa sabotsy amin'ny 7 sasany alarobia amin'ny 20. Ahita ny voninahitran'Andriamanitra ianao tahin'Andriamanitra.